Tontolo ny fampianarana kosa indray. Anao fitokonana ny mpampianatra pikaroka mpikambana ao amin'ny CSS manomboka rahampitso. Manoloana izany dia nanazava ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika fa mbola kely ny poste budgétaire amin'izao fotoana izao ary raha ny heviny dia tsy fotoana fanaovana fitokonana izao. Misy communication tsy de nety loatra zany raha hoe nandra nanao fitokonana fa za aloha de mino sy matoky fa tsy amin'izao contexte misy atsika indrindra feto Antananarivo zao amin'ity fahasaranana be ity no anao fitokonana ny mpampianatra mpikaroka na sy ny mpikaroka mpampianatra satria ry zareo moa zany de nahenoheno le resaka hoe maintien ka nisy efa fantatra fa io resaka maintien io efa nazany monsieur le premier ministre tamaray zahaiko moa zany de efa niezaka nanazava na monsieur le ministre de santé zany na izao efa mifampiantso fa zany maintien zany efa texte de loi no mirégir ny statut particulier ny mpampianatra ka tsy afaka hoe anasady na amin'ny lafiny technique na amin'ny enjeu politique moa tsy indrindra fa amin'ny enjeu technique araka ny tenentsika zany misy école doctorale né amin'ny université rehetra io ary misy mitady mpampianatra mpikaro professeur mitady maître de conférence ka io maître de conférence na professeur io raha ohatra ka zay ne nahatonga an'izy io tsy ho ahitan'izany maimaika eo no eo raha ohatra ka hoe alefa daholo zany reo professeur reo hoe tonga de andeha anao retraite satria tena ilaina izy io tsy aitraitra fa zatra ilaina mpianatritsika mitombo nefa ny besoin ny poste budgétaire hatramin'izao aloha de tena mbola limité fa dia zay zany mahatonga an'io fa tsy hoe atraitra akory ary zay nahatonga an'io hoe texte de loi mihitsy noho ny fihain'io resaka maintien io ka za mino fa tsy efa tafita any amin'ny mpampianatra daholo lay zavatra efa nifampiresanay indrindra fa ny message zay vao nomeny monsieur le PM tamin'ny maraina tany andritry ny conseil de gouvernement.